Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Noa tapany voalohany, Genesis 9:7. Nanao izay rehetra nasain'Andriamanitra nataony i Noa. Izay ary fa nanomboka indray. Tena manorosory ato koa izany. Izy ny lehilahy adala indrindra hitako hatramin'izay. Hoavo ny orana. Toa hoe lazan'izany taminy hoy ny Andriamanitra. Tena nolazain'Andriamanitra taminy izany. Nanapa-kevitra ora vaky izay rehetra miaina ety ambony tany. Ratsy ny eritreriny sy ny ataony, ary miaratsy hatrany hatrany. I Noa no an'ny lehilahy mitady ny tavan'Andriamanitra. Noho izany dia nila herim-po be izy. Tsy namela ny tenany ho voavily hanao ratsy izy. Nijoro tsara izy ary nanao izay rehetra nasain'Andriamanitra nataony. Faly amin'ny Andriamanitra. Ry Noa, manao fa samy fiara azo ianao, fa andefa safotra ny lehibe aho. Ho rendrika avokoa izay rehetra velona, fa ianao sy ny vadinao sy ny zanakao lahy sy ny vadiny ho vonjena. Nanaja izay rehetra nolazain'Andriamanitra taminy i Noa. Nanamboatra ny sambo fiara miaraka tamin'ny zanany izy, araka ny didin'Andriamanitra. Eo amin'ny 50 metatra ny halavany, 20 metatra ny sakany, 20 metatra ny ahavony. Napetraka ny valindriana ary nozaraina oriana 3 misy efitra maromaro. Misy varavarana sy varavarakely eo amin'ny tafon'ny sambo fiara. Voaisy tombo kase tamin'ny tara ao anatiny sy ivelany. Azonao an-tsaina ve ny fanesoana nataon'ny mpifanolo-bodirindrina taminy? Adaly Noa, avaizany raha ny rehetra ilaina ampitsingevana ny sambo. Mbola tsy nahita orana mihitsy hatramin'izay. Ry Noa, atsaro ny zavatra tanao ary akafizo ny fiainana. Tsy nitsahatra nefa i Noa. Nanohinanao arak'izay nandidian'Andriamanitra azy izy. Taoriana ny taona maro ny asana mafy, dia vita tanteraka ihany ilay sambo fiara. Ry Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankonanao. Makala lasy vaviray avy ambony fiompy rehetra miaraka aminao. Ary koa hanasaza ho an'ny olona rehetra, fa herinandro isa dia handatsaka ranorana ambonin'ny tany mandritra ny 700 andro sy 700 alina. Tsy nahita orana i Noa, nefa nanohinanao izay rehetra nasain'Andriamanitra nataony ihany. Niakatra tao anatin'ny sambo fiara miaraka tamin'ny fianakaviana izy. Niditra ihany koa ny biby. Toy ny hoe fantatr'izy ireo fa ho avy ny loza. Ary niditra tamin'ny alalan'ny varavarana tokana amin'ny sambo fiara izy rehetra. Andriamanitra mihitsy no nanidy ny varavarana tao aorian'i Noa. Namonjy ireo izay natoky azy sy nakatoa azy izy. Ahoana ny amin'ny hafa? Tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ary nijanona tao an-tranony. Nilatsaka ranorana voalohany ary tonga saina tampoka ny olona avy eo fa manatanteraka izay nolazainy Andriamanitra. Molazaiko anao amin'ny tantara manaraka ny toy ny zava-mitranga. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.